Panakanto RAPPA mini. Raha i RAPPA mini no asiandresaka tsy misy tsy mahafantatra ny RAPPA ary nalaza mo i panakanto RAPPA izay mitondra ny gadona rapy sy d'huile. Ary malaza ka tena fantadaza tokoa raha i RAPPA amin'ny ireny fampiadivany rima izay mahafinaritra sy fampiadivany rima somary hafa kely ireny. I RAPPA mo dia matetika mitondra ny foto-kevitra amin'ny mahafohy azy amin'ny maha tsy mahampirefy azy ao anatin'ny hira ary irehirehany mihitsy izany zavatra izany. Ny hira tena nahafantarana an'i RAPPA mo dia nahafantarany maro azy ny hira mitondra ny lohateny hoe raflahy ka misy ny tononkira ao anatin'ilay hira raflahy izay manao hoe mbola ho avy ny fotoana andatsahako varatra tsy hainy fa bandiny Ambatondrazaka ahy hoy izy ao anatin'ny hira. Izany no hira nahafantarany maro azy. Ankehitriny anefa dia voahantso eny amin'ny polisy i RAPPA. Nanambara mo i RAPPA tao amin'ny pejiny maraina teo dia fanambarana manao hoe mangidy nelesy zany hoe elasa tsy manao ratsy, tsy mangalatra, tsy namon'olona nefa voahantso ary amin'ny santraly. Io no fanambarana nataony RAPPA mini tao amin'ny pejiny ny teo maraina teo. Nanambara mo ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe MANews ao amina Facebook izay fanambarana manao hoe hatreto dia tsy mbola fantatra mazava ny ANTONY fampiantsoana an'i RAPPA io fa raha ny azo antoka dia tsy noho ny sanganasany velively fa kosa misy fifandraisany amin'ny asa mampanao rap azy. Izany no fanambarana nataony pejy izay mitondra anarana hoe MANews. Ary mbola no hamafisin'ny RAPPA tao amin'ny fanambarana izay nataony tao anaty pejiny hoe ary rehefa tsy manaiky ny condition any zareo dia tsy maintsy any amin'ny fitsarana. Izany no fanambarana izay nataony RAPPA. Ontsa ny fon'ny RAPPA ary ka tena mangidy tokoa ny rorany ary nilaza izy hoe ity rapy ity no heveriko mba hahatafahy kay indrisy fa nahitako izany any amin'ny polisy voalohany izany ary hibabeko trosa hatraminy 2024. Io no fanambarana nataony RAPPA izay fanambarana feno alahelo, feno fo ory ary amin'ny rora mangidy ka tena ontsa tokoa i RAPPA. Eny ny lalan-tsakotra tokoa dia tsy maintsy lalovan'olombelona tsirairay fa atao hoanatra ho an'ny taranaka mampara ny zava-drehetra miseho ary ninona ny miseho eto ambonin'ny tany dia manana akantony daholo, eny na alahelo aza dia mbola misy ny akantony. Mivavaka ho an'i RAPPA isika rehetra mpankafy azy, indrindra isika rehetra malagasy mpanaraka ny sanganasany, mivavaka ho azy isika harahantsika eo ihany ny tohiny izay zava-misy zay. Mankasitraka antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy na vita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana dia mbola hentaniko foana ianareo hi-abonner ny chaîne, apetrahony commentaire asio like ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa veloma vetivety gaby io iye. Ciao ciao.